Ino ny raha mandalo amty volagna jiona ty tsara marigny fa ity noa hoavy fety fa tsy fety mpirenenantsika malagasy ka izay manana saina de tokony ampiseho ny fananany saina izay tsy manantsaina kosa tsy manana saina dia fa tsy saina izay saina mpirenena tokony lazaina amizany so de misy tezindray zay tany don tsisy saina de avoany saina fa efa tamin'ny lundi lasa teo no natao tamin'ny fomba ofisialy ny hoe fametrana saina mpirenenantsika malagasy ny fanjakana moa nanao zany tery amin'ny lapantanana tiaviny tanànantsika tiaviny firenenantsika fa atsika ihany ty fa tsy ho an'ny vazaha mihitsy de tamin'ny talata ihany koa ity volany ty koa de volany fiteny malagasy izany hoe mahavelona monya ny fiteny malagasy tsika tsy voateranao teny farantsay tsy voateranao teny inglisy fa ny teny malagasy fitenitsika dia fitenitsika ihany tiavony antena fa nin'olo tsy aomeny tsy zay moa le fiteny voilà izay ngamba ny azo pasana aloha mikasika an'ity volany ty atadidiko fa amin'ny raika amby roapolo ty volany ty koa dia fety ho an'ny mozika de ity volana ty ihany koa no volana ho an'ny volany ankizy volana jiona de be de be zany ny manamarika an'ity volana jiona ty ka de aratsika fa volana agnisan'ny volana tsara be ho atsika malagasy zany ity volana jiona ity ye zay ngamba ny azo pasana aloha fa rehefa avy ndray za miteny zavatra mbola tsy tapitra ny tatasika ry manitra stop aloha tozantsika zana-pandarana manaraka